atolotry ny asem radio anareo zao rivo tantara andray miseho nosoratan'ny Tojo Raymond na Rayane. Louise Ravelso no mama, nofy no rivo, Nanja no mialy, fetra sarobido no tafita. mandray feo sy mandrindrana teknika mamiary vono, manantotosa Nanja Razafindrako. No voanjo le tsy zany atao ohatriny na voanjonao rehefa volany kosa kay ny elako ohatriny le tsy eo ambiny io vidiko ray kapoka mahery kely zao ty fa ataoko vidina ray kapoka fa le izy moa efa lany raha teo roa arivo zany mba ataovy anaty sase letsy dia mba fatory fa hoentiko anatrano. Ok ary ty ary misy majinika an'ity ve zao any amin'ny lahany misy ka sory amin'ity ary ary aloha hipetraka eto andamy mahafamerina zanyko valany sady le tsy tia mivanjo ny lary zany re nefa baolina vao mita afinalina koa androany dia zay no natsara tsy anay dia makamasaka eny anosy be zany la anka manontany alaiko dia za ihany no manendy azy manta no azona tompony kokoa zay mihitsy za koa ngely tsary zany re mpivary banjo any fa namboarina moa le tsena keliko dia 3 andro azo zao tsy mivarotra zany fa zany hoe tsy vanjo ihany no amitiko fa eta madinika ay fa ty aloha famerim-bolanao misaotra letsy mba haka fihijery baolina aloha zany fa lano mivoanjo hita va letsy. Eny letsika mastory aloha anao zoko fa hiala amin'izay azafaty hoe zany sao dia mba azony lahatosika amin'ity fautaiko ty aletsy le bandina nosika anakaty le sy tsy hitako hoe aiza tsy haiko hoe mety lasa ny sotrosotra any ivelany ve le ry dia variana fa izy anao mody tsy ambo kely aletsy ry zany ay leo ary ampidiriko ato anaty kitapo aloha ty sahafa keliko ty dia atosiko ianao tena misaotra letsy zany ato letsy ny tanàna anay dia hito le tsena keliko ny resako an'lahy ay tsara toerana kosa ty tsenanao ty eny letsy dia hitsy ambanitsy ny tranonay mba atosika lamidina eny ndao dia somary tazotazony tsara ihany le fauteuil fa sao dia miara misosany sika eo fa azomiko tsara ka zany hoe misy fray ihany ty fauteuil bisikletako ty fa tsy dia mihinana tsara dia ianao zany atosika foana isaky ny varotra eny letsy tsy afaky atao raha tsy atosika zay atao amin'ity letsy ny hevitrano koa iantso a mamanay aloha mama ay tonga ianao manaona tompoko manaona ry se mpivary banjo izy ero mama dia ny angaviko anosika aty ay misaotra anao nanampy andrivo tsy misy isorana tompoko fa efa masaka marina ve le mangazo kokory mama efa masaka mihitsy ka miara-mihinana mangazo aminay aloha zany zandry aza misahirana ry zareo fa sy sakafo masaka ato re zany fa tsy hoe misahirana akory zay andao ary ianao atosika any amin'ny efitranonao rivo aleo izy atosiko misaotra re ateriko eo ny mangazo anareo mirahalahy rehefa avy eo
mahazo letsy dia io ny siramamy raha tsy mamy tsara misaotra fa efa mamy ka fa le teo iny le tsy nyreniko ry zandry izy ny tena mikarakara efa lehibe nefa izy mirary azo lavandro iainana foana e 70 taona izy zao dia dada 70 ay efa azo lasaina ho lehibe tokoa aloha ry zareo a nefa tena mila azy ireo aletsy ny aina tsy mifametra na ho elana ho aingana tsy maintsy ho fatina dadana i mama anahoana letsy ny fiainako na ny mampandro ny tenako fotsiny aza nefa dia ilako olona na manary any poako aza dia i mama ihany manao azy mahereza fa ain'Andriamanitra foana mitantana ny dianao e marina letsy zany e satria maha olombelona ny tena dia mandefa heritreritra lavitra letsy efa 10 taona matsy zao 10 taona zany dia feno 20 taona mama raha tahin'Andriamanitra ka mbola velonaina somatsara indraindray kivy mandefa saina lavitra n'izany letsy mama reo 70 taona efa somary osa sy tsy dia salama matetika zany hoe raha 20 taona zany izy tsy haiko tsony anahoana samy miena ny herinay afaka 10 taona fa Andriamanitra nefa afaka ny anome tanjaka ho anareo foana fa ny lozika nefa dia rehefa mitombo taona ny olona dia miena ny heriny miala tsindratsy voatatarako an'la ny alaheliko tsy manino zany ka fa rivo tokoa le tsy ny anarako zany fa aly mahafantatra zany dia za indray ny tafita ay za koa fa aly mahafantatra an'la dia mbola manamafy ny fisaorana an'la tamin'ny fanampiana zany tsy misy isaorana zany ka fa zangamba dia amin'izay aloha fa mbola hividy voanjo amidy rapitso aho mantsy ay alaina manta zao zany dia rapitso manendy azy ie omendalana ry laletsy dia miala tsiny fa avy nametraka sotro dia mangatadalana tsy maninony zandry tafita elahary sahirana nanosika anakaty mandra-piona veloma letsy zandry tonga tena vilaharana tao amin'ny grossiste tao mandeha mihitsy io grossiste tao io apetraka eto aloha reto tsy aleo tonga dia alahatra ny atsena aleo aloha eo fa andeha andro ny sakafontsika fa efa maraika ambe 10 atoandro anie zao e sao dia taraka eo ny sakafo atoandrontsika ay sady ianao rapitso tsy mivarotra fa milaza hivavaka ay hivavaka rapitso mama fa tsy mety mihitsy ny fiainako ratsakiniko amin'Andriamanitra dia iza marina no nosikanao any am-piangonana zay zandry kely hitako eny aloha nasaiko manositosika rehefa akaiky ny fiangonana vetso isy mpivavaka anampy ihany sao dia ho sahiran'andro ianao rivo hain'Andriamanitra izay hivavahako foana maneraka olona nampy ary mama fahazamana ianao eny ary fa mirary soanao zay aloha fa andeha andro ny sakafo fa saika adiniko tsy ampy ny volana ampitondrainao dia tsy naizo an'le savony sy vovon-tsavony ka za koa ary teo ny koty dia hitako hoe tsy ampy ka ilay iziko aleo mama tsy miverina antsony fa rapitso indray mividy azy
mantsy nihiditra ny am-piangonana iny Tafita moa ny anaran'izy iny teo. Tafita Hoay zokirivo mialatsiny fa tsy tazako mihitsy ianao. Miarabanao ary fa almeona sy mifankahita aminao aty am-piangonana. Manao ana letsy misaotra letsy zandry Niaraka tamin'ny olona zany ianao nankaty? Za rery any letsy fa nangataka olona nosika fotsiny aho teny an-dalana. Aleo fa atosika ianao rehefa mirava avy mivavaka ary. Ndry misaotra sahady letsy zandry Ay, ary sao dia tokony hiditra aloha sika fa efa hiditra ny fiangonana andao fa atosika ianao. Tsy maninona na tsy atosika aza ka rehefa fiakarana sy fidinana neny tena ilako olona amin'izy ity mba azoko voizina amin'ny tanana ihany mantsy rehefa tany marina ohatran'izao. Na zany aza andao atosika any ianao dia amin'izay tsy sahirana loatra Andao ary dia makasitraka an'lay Aleo zokirivo fa laiko sy ateriko foana ianao rehefa isaky ny vavaka sika. Tena misaotra letsy Tafita. Tena manampy tokoa letsy elary zandry dia andeha amin'izay sika sa? Eny letsy andao tokoa. Azafady Rivo, misy savony fotsifotsy reny ve ato aminao? Ary toa fantatro ny anarako nefa ianao tsy mpividy entana taonko. Sady vahiny mihitsy ny fahitako anao Ie, manao vakansa tsy ambany atsy Ay, efa herinandro izay. Fa nanontaniako an'ilay nentoako ny anaranao dia izay no nahafantarako anao. Zany Fa misy ve aloha ilay savony toy izao ny savony fotsifotsy atao amiko ato. Mety aminao ve? Mety iny ka. Ohatrinona ny vidiny azafady Rivo? 5 000. Ataovy roa ary dia tia ny volako. Mba ataovy madinika amin'ny fameriny raha mety. Andraso ary reto ary vetivety fa hanamboatra ny famerim-bolanao tsy maninona na madinika be aza. Zany aza ny tena metiko. Vetivety ary Fa Rivo marina ho mbola tsy manambady. Zao hitanao tsy misy peratra zao Zandra efa nanambady ihany fa nitsoahany vadiko rehefa be voka. Zany tena mampalahelo zany. Zany hoe tsy mbola vita raharaha fotsiny izay roa moa zany reto aloha ny famerim-bolanao Misaotra, fa tiako tantaraina be aminao ny fiainako Rivo nentoanay sy ny havako mantsy mandatsara hitantarako an'izany. Zany efa zao tia mbola mivarotrako. Way, manakina ny tsenanao marina Tsy maninona ka toy ny mpividy rehetra ihany angenao Mety mbola possible azo vady ve no lefa niteraka oatra Rivo? Betsaka ny olona mitovy trangam-piainana aminao fa mbola mahazo ka. Egany fa ny azo zao vady endry sy tsy hanitsakitsaka ny tadiaviko. Raha lehilahy mitovy toetra amin'ny lehilahy niaraka tamiko dia aleoko tsy manana. Fa za raha nambady nefa dia tsy voatery hipetraka ao amiko izay ho vadiko ny zanako fa ny amin'ny zokiko. Izy raha teo koa moa tsy miteraka dia natsangany mihitsy aza ilay zanako. Ay ve, mety zany ka. Misy stylo sy taratasy kely anga ao aminao azafady. Misy ka. Reto amiko reto mihitsy azako. Mba azonao omena ve? Reto ary Soratako ato numéro ako dia azonao antsoina raha manampitony ianao. Draso. Ty. Ay, misaotra anao. Mialina anarako. Mandra-peo ny Rivo. Veloma ary
sany amin'ilay vehivavy ankeo foana koa ny saiko. Mialony no anarany. Efa niteraka ray fa tsy manambady. Dia inona ny antony rendresany tamiko reny? Ary maninona izy mamiana ny laran'antsony? Sa kosa te hiaraka amiko izy? Ohatrany hoe lasa te hifanerasera amin'ny vehivavy iny. Angamba mety hoe lasa tia sady koa ve sa hoe ahoana? Izy koa aloha tena tsara e. Fa raha impika manendriny iny ve nefa dia ho tia izy. Izy koa mbola tena tanora lavitra raha oharina amiko. 30 taona any ho any iny raha iny fijeriko azy iny. Nefa za efa 40 taona. Raha tsy tiako anefa nisy dia inona zany ny antony amporany amiko ny fiainana sy nanomezany andry numéro an'iny? Aleo antefasana mesazy aloha izy dia ho hita eo e. Ho hita eo raha mamaly. Fanao fotoana amin'ny ara-manaiky izy. Tsy tiako mantsy raha hita amin'ny mama ny resanay. Eny e, fa hita fitany iangaviako hanosika ara-pitso raha anaiky eo anamiko mialy. Sezavady eo le tsy le vehivavy resaka amiko ry tafita. Ay variana miantso olona amin'ny telefona izy dia tsy mahita antsika roa lahy. Tena tsy mendrika ny rivo ny fahitako an'io tovovavy io. Marina fa tsy dia tsaraina loatra amin'ny fitafina ny toetran'olona fa nazany kosa aza tafahoatra ny an'io tovovavy io e. Jereny ambonina akanjony. Tena fohy kely ary zara raha manarona ny tratra. Ny sorta tena mifinjifinjy loatra sady hatreny apotobe. Na kalson aza fe tsy ho lava noho izao. Tsy vitan'izay fa za toy ireny tatatatahana amin'ny lamina ireny mihitsy. Tena efa kely fotsiny sisa dia ho hita izay tsy tokony ho hita ka. Mialy? Oay, aika nareo efa eto. Za zao vao avy nanandrana ny antso anao fa tsy nandray antso mihitsy ianao. Miala tsiny fa nataoko mode silencieux le téléphone ko e. Ay, dia ahoana zany? Izy aloha ny tafita e. Zandrikely namako izy. Dia izy lesy no mialy zany re. Fary mahafantatra anao? Zako toraka izany. Fa hiala aloha zokirivo a. Afaka ady amin'ny firy ianao no alaiko eto izany? Ady amin'ny firy no iresantsika eto? Tsy haiko. Ianao ihany fa namandra maizina azy tsika iresaka eto tsy maninona mihitsy. Ay za kosa e. Atsoka telefona ihany le tsy alary tafita rehefa hiala eto izay e. Dia tena miala tsiny letsy zany re. Tsy maninona izany ka. Ilozako ary aloha nareo e. Misaotra letsy e. Ianao koa dia mahita lazaina rivoka. Marina zany. Fa zany eo ihany fa ina marina aloha ny antony feonantsika androany e. Tia hitanao fotsiny ahy e. Fa maninona? Tsy haiko ro miala fa... Aleo fa za ihany no malo mifantaniako. Mialy? Mila fitiavana ianao rivo a. Noroanao a? Toraka izany koa sa tsy marina izany? Ka tsika ne ka vao maly no... Finary nefa nanosika ny rivo efa nao fotoana amiko e. Motsy noho ny fitiavana ihany. Dia toy izany koa.
matoa nanaiky nasainao dia tianao ihany koa. Klemaina ny azary mialy ary raha nandinika dia misimisy ihany ny elanela taona eo amintsika. 12 taona zao fa misafidy mihitsy any hiaraka amin'ny olona zokoko lavidavitra. Rena mantsy matotra ary tsy atahorako hamitaka e. Ny amin'ny klemanao indray atao ahoana moa fa efa izao ary ianaoko. Sady riva nge tsy vao omaly ny fantatro hoe tamin'izaho vao tonga teto tamin'ny herinandro dia nividy zavatra teo aminao izay tsy ilay kosinako izay. Zany? Dia tamin'izay no nitantarainy tamiko momba anao. Fa iza ilay kosinanao zany? Mbola tsy lazaiko aloha fa ho fantatra miandalana eny ihany izy e. Fa mifankafantatra mihitsy moa zany nareo fa aleo aloha tsy lazaiko fotsiny. Eny ary faliana be tamin'ny zavatra nolazainy momba anao aho zaho e. Nolazainy hoe mahay zavatra betsaka hono ianao. Zavatra inona hono mba haiko? Mahay manamboatra télé, radio sy ny sisa. Dia ianao koa hony mahay manjaitra be. Sady toa hoe mahay mandrafitra ihany koa aza. Le mandrafitra kosa aloha tsy haiko e. Fa zany zavatra haiko zany anie hain'ny lehilahy rehetra fa tsy hoe za ihany mahay azy. Fa ny andrivo ny tena miavaka sady hita mihitsy hoe kaliana tsarako. Sady rivo koa ny olona mazoto be. Mazoto manahony sa mazoto maninona zany? Mazoto miasaka. Eny e, marina zany. Mahavelombady tsara zany. Sady ianao raha teo koa efa manana ny épicerie kely io. Tsy anao mihitsy moa izy io. Sambatra sy ho vadinao ty rivo. Izay vady tsy mametraka olana loatra amin'ny toe-batanao moa zany no ahatsiaro sambatra e. Fa hono ahy mialy ve mety anisan'izay ametraka olana amin'ny toe-batako izay? Tsy rivo a. Raha olana tamiko izay tsy nifanao fotoana taminao mihitsy a. Fa rivo ve hono mety vonina ny anambady ara hiaraka tsika. Fa tena hoe hiaraka tokoa ve sika e? Fa aninona tiandray ary tsika raha tsy hiaraka e. Fa rivo marina ve fa niaraka tamin'ny olona? Mbola tsy tena niaraka tamin'ny olona moa zany e. Dia mbola tsy mbola tsy maninona. Aloha zany hoany oay fa izay ngamba aloha rivo ny androany fa le namanao koa mety sasamiandro izay ny ambadika any a. Dia ny olona hoe fa raha antsika teo dia miaraka tsika sy rivo raha vonina. Tokony fandefa SMS foana zao tsika rehefa rivo. Mety zanka. Fa zany efa tsy manana message rivo aleo fa andefasako crédit anao isaky ny ariva ary e. Eny tokoa. Sady ianao moa manao taxi foana ihany koa e. Ay farany rivo tokony mba mividy moto ianao fa manjary sahirana be tsika. Zao tsika na te hijanona no resaka aza tsy maintsy mody no le namanao any iny. Aza matahotra ena fa efa ho vita mihitsy ny moto ako any ka. Zany hoe pièce tamina moto reny no nyravana dia namboarina mba ho sahaza ho asy mety amin'izao klemako izao e. Ay zany izao mety tsara. Fa tia marina aloha misy chocolat nentiko anao e. Wa merci beaucoup. Zay fa bebe rivo. Velomary ianao e. Bisous. Tsy aleo ve bebe rivo. Kely sisaki dia tafiditra anaty arato indringa ahoana? Za indray dia tsy hijanona raha tsy voatango aloha iny. Ny tanjoko mahazo moto raisy telefônina hika farany any aminy vao mijanona ary tsy ho elo zany.
eny e, ka izay foana mihitsy angela izy e. Miaritra kely miaraka aminy aloha dia rehefa avy eo mitangony volany. Allô, mbola ondry? Kakia, ko raha tsinona kiko anambady an'iny. Nanoroka azy azy efa sahirana fa dia tsy maintsy natao moa fa mamy ny telefonina sy motoko. Fa iza aloha ndry io dia miresaka mivantana mihitsy tsika roa e. Sady misy zoko be azo tangosana koa mantsy any retsy. Ay, eny ary fa ho avy any amindry ahy e. Sasa loatra mialinika ary ny fitafiany tena tava oatra. Mety mba manara-damody kosa izy e. Izy ange mbola tanora e. Fa tena manjana aminy tovavy iny e. Misalasala hoe raha impika manendriny sy ny taonany iny ve dia hijanona amiko izay ohatran'izao. Iarahako fotsiny rangahy izy e. Mety mony anay dia mivady izay. Tsy mety toy ny fiarahan'ny olona tsy mety rehetra ihany. Aiza tsony koa moa ny ahita ohatra mialy e. Ny amin'ny fitafiana indray azo atoro azy tsy kelikely ihany hoe zao na toy izao ny tsara anaovana. Dia hikarakara ny entana mety rapitso aloha fa variana koa zany. Vetivety ilay tsy tafita fa hanala volom-bava dia mandeha tsika. Sady mbola tsy tary sika sy lahy satria amin'ny 7 ny fiangonana miditra e. Ataovy milamina fa mbola tsy tary sika ka. Fa ny motoako ilay sy efa vita amin'ny herinandro raha sitrapon'ny tompo. Tsy dia sahirana manosika tsony elahy amin'izay. Ay, tena vaovao mahafinaritra kosa izany ka. Ty aloha masaka ato aminay tafita. Mamandrivo koa ty dia misahirana. Efa masaka atao re iny fa tsy misahirana izany ahy. Nisy katsaka nalefa nentoana lesy tao dia niteneniko mama hoe manambara mofo katsaka. Ary sao dia tokony ampitondraina katsaka mantamaro no tafita ary mama. Aza misahirana fa izany e. Izany e maninona? Misy mihitsy eo fa miravavy mivavaka nareo dia ampitondraiko azy. Dia misaotra indrindra ary. Mahasoava lesy tafita. Fa misy vaovao mahakasika ny tany ambanivohitra marina aloha reko voatery rivo a. Hoe maninona ary mama? Nisy famaliana hono teo amin'ny dada Richard sy Renento Marguerite sy ny sisa dia voaterina midiny ampahatany. Izany ve? Dia tsy mba natsoina akory mama tamin'ny fanapahana an'izany? Tsy miady an'izay resaka tany hanotitra io arivo a. Rehefa mbola mihinana sy salama fotsiny sika dia izay ny zava-dehibe amiko. Moa ianao koa mba efa manana anjara tany ihany ety, ka aleo izay fanarandro zareo any. Hiakatra teo ny dadato raha pitso resaka mahakasika an'izay. Fa mety afaka ray volana eo ny volan-jarantsika no azo raha namidy tokoa ilay izy. Izany? Izany hoe ho anao ihany moa izany ny ampahany betsaka rehefa tonga ilay izy. Tsy misy afa-tsy anao tsinona ny zanakay. Misaotra ary mama. Fa aleo aloha izay vavaka dia raha rivotsika amin'ny resaka tsara e. Eny ary. Tary izay. Raha riva ary. Tareto tsika sy alary tafita. Eo lesy mba tsy manatona io fauteuil bisikilety io dia andeha tsika. Vetivety ary a. Oe, azafady mama. Io paoko io mbola tsy voaharo sao adino a. Anareny io mihitsy aho zao ka.
Zay fa mazahoy fifaliana sy aim-panana ro amin'ny rahalahy any am-piangonana any e. Moto anao isorana an'Andriamanitra faniriko koa no mba hanana moto ohatranao zao rivo. Omen'Andriamanitra foana ianao ndray andro any fa aza matahotra. Dia ianao le olona ampiasain'Andriamanitra nome engany mba hanambola fotsiny ahy. Ngamo ianao tsy manambola ka zany hoe ka hitanao any aminay mantsy rivo mandeha tongotra lavidavitra mihitsy mialeo amin'ny arian'ny taxi be. Ay tena etsena koa aza dia mbola mandeha tongotra lavidavitra mihitsy zay satria tsy misy tsena manodidina anay. Raha misy moto nefa tena afa-pasahiranana tanteraka. Fa aiza marina moa nareo e? Andratrehana zay ny anaran'ny tanànanay. Andratrehana? Ny andrefana lavitry namboatry manjaka any. Ay fa mba hividian'ny moto moa za le sy rivo kony ho antsika sy ny zanantsika ihany ange izay moto zay rehefa azo e. Ahoana ary ny ataoko an'ity tovavy ty tohatra ny eny mety te hividy angamba ianao fa leo hijanona. Andeha hody amin'izay afa kamo be koa zany mijanona eto. Aleo fa hodineko nikasika an'izay moto zay re misaotra le sy malala piso mihitsy aloha e lahy e. Famba somary motina ny fitafy mialina entina ato aminay fa raha reny fomba fitafiny ireny no hita mama dia asa fotsiny angamba. Eto aho zany zao dia efa mila mianatra mivarotra eny tokoa io ary zao misy mpividy dia ataovy aloha. Inona no atao anao? Odi-moka? Odi-moka hono e. Ohatrany tsy hiteny. Ino ty fampivarotra anie tsy tokony mora tezitra zany vetivety ry sy tsy haiko manasaraka ny odi-moka iny fa aleo ianao ihany manao azy ka andraso atoroko ndre ohatran'izao fanaovana azy zay mora kely ty le tsy zany potika tsy misy raisiny indra zany manao an'iny tena tsy mahay aho. Ho hainao foana re io rehefa ianao no mitantana ny tsenantsika ny ariana any. Efa io ny afo any andasanao mofo sakay sy katlesy rivo fa amin'ny herinandro anie hono ny anjara vity tanitsika no aterin'ny dadatoa aty e. Zany very mama? Ie. Tsara kosa zany sady manapoka sarboyany ato fa sao dia ho faty eo ty afo ty e. Tonga dia ataingiko eto koa reto ovy reto le anaovanao katlesy eny fa rivo 30 millions hono ny anjarantsika tamin'le vity tany e. Ay fa mba mivadia kely aloha vetivety atao tsena ato fa misy vahiny anie ato e. Vahiny izy? Io izy manahoana mama mamandrivo manahoana? Izy ny miala raha mama mbola tsy nilazaiko taminao moa no mahakasika azy fa izy ireny no la miaraka amiko dia izy aky no mamantsika fary mahafantatra amin'ny mama? Za koa torak'izay fa ilosako aloha nareo fa hijery ny laoka natainiko any ambany ohatrany hoe afa avy zany mamanao teo mama re ohatra niny foana maika lava inona koa moa no dia irarahiko azy na tsy tia azy izy sanga nambady any zanany
sady nitsenanjanany ary ty tsy araka ny nanapoizaka azy akory fa ay tsy mponina amin'ny ariary zato sy roanjato. Zany vidy tany zany zao no andrandraiko izy tete aty amiko de mipitsika. Eo lasa saina be ianao. Mamanao le somary hafahafa teo re a. Maninona? Fa mijery ny tsenanao aza rivo de nieritreritra hoe oako zao aloha le moto a. Fa maninona e? Any aorianantsika mividy sa ahoana? Ny tsenanao ketsinona tsy de tena hoe mandeha. Tena misaina mihitsy anie ty malalako ty e. Mba jerena ihany koa re le fahasahiranana. Fa ny fianarako rivo ny lako fanampiana aminao a. Izay ihany raha mety aminao. Vonina hanampy anao amina resaka fianarana ka. Hitandrivo, za mantsy a mianatra eny amin'ny université privé fa tsy tafiditra teny Ankatso de mandoa écolage isam-bolana izay. Dada nefa tamin'ity tsy afaka nanefa an'izany mihitsy fa somary nandalo olana kely. De za nefa tsy te hanery azy. Nefa raha tsy mahaloa io écolage farany io de tsy afaka manao fanadinana. Zany ve? Ie, de ankoatran'izay koa mila manana ordinateur ampiasaiko rehefa manao boky sy soutenance. Raha tsy manana ordi de tsy ahavita fianarana mihitsy rivo a. Nefa mba efa farany ty. Le namako koa ny findramako fa tezitra izy amin'le indramandava. Moa tena miasa amin'ny be le izy de lasa sadaikatra be any akany aminy asa. De ahoana zany ny atao e? Mba ampio arivo a, s'il te plaît. Fa ohatrinona nefa ny fitambaran'le ordi sy écolage e? Le ordi portable farantsotro reny zao a 2,5 millions. De écolage roa volana 3 millions. Zany hoe 5 millions mahery zany. Mba vonjeo an'izay arivo a. Ty ihany ano hitaraina aminao de tsy hangataka intsony koa. Eny ary fa ho ampiako ianao e. Rehefa mahazo vola amin'ny herinandro de omeko ianao. Bisous. Merci beaucoup rivo. Fa mianatra tsara nefa ianao a. Mianatra tsara mihitsy fa za matahotra ianao e. Fantsenantsika ho mangina kely e. Mbola fotoana tsy fiantsenana fotsiny re zao fa tsy hoe mangina. Oay, mba jereo marina hoe le ovina tokony mama ambadika oro miala fa sao de may ao. Fa renany ambany any angambo mama. De mba batao kely raha masaka e. De le vilany misy rano ao no ataingonao. Tiako be faneraka tsy. Mialy. Oay, aleo ary fa hojereko vetivety e. Io fa mbola miantsy ihany. Tsy leo mihitsy raha zoky. Kakana hoanina raha andray miantsonao etsony ara rivo. Efa azoko ny 5 millions izay nilako anao fa baibay amin'izay. Mbola iantso eo iny rehefa avy eo. Aleo tonga de ty puce ty mihitsy rangano potehana any fa tsy. Mividy puce vaovao indray e. Fa reto vola reto a. Ampiana amin'le vola nomen'le zoko tsy fantampantatra omaly iny a. De mahazo moto. Misaotra anao rivo fa tanteraka amin'ny faniriako a. Rehefa diso ty loatra tokoa mantsy de lasa mafosy am-pahananany a. Raha hitapitrisa be zao ny vola meko azy. Izy anefa te tsy ny raha tsony.
vola kely mba anjarako vidin'ny taninainona foko azy ihany dia inona no teneniko amin'ny mama mahakasika ny vola iny marina tsy hetsika ny aretim-po ny mama raha mandre ihany zany fa tena mahay mialika hainy nandaingam-pahazona ny volako nefa tsy haiko hoe za koa angamba ny distika moram-pakaina efa afana rivo ny rano andronao fa hoentiko miakatra eo a e mama fa ireto entanao reto marina hoa tokony ampitomboina sa hoany tokony hoe mivarotra vary ohatra ianao efitra mety tokoa zay ro mama sady mandeha mihitsy zao mivary aty amintsika aty fa tsy misy mivarotra mihitsy ataovy ara aloha izay vary izay ianao raha teo koa ne efa manana moto afaka hitondrana azy sa tsy mahazaka vary ray kitapo io mahazaka tsara tika fa ny vola sasany nefa zao ro mama vary ray kitapo sy menaka madio ray bidon fotsiny re alaina dia aprimy vola ambiny rehefa ratrizay tsy ety an-tany a azonao ampiasaina ny ambiny aza dia miteniteny foana kosa rery mama rivo tsy maintsy izy zany ary ny aina tsy mifametra mila mivonina amin'ny fisarahantsika ianao ary mandinga izay tokony ho ataonao hitanao ihany fa efa mandroso fahaterana izay mivady ary samy marary izay roa raha ianao zao iny tsy mety sitrana iny fa hodidina indray dia za koa zao efa manaraka tyrety mamomba ny areti-poko izao okizay mama fa makarary fokoa ny zany filazanao zany tsy ny akarary ianao sanatria ny tanjoko rivo fa ny mba isainanao ny ho avinao ianaranao tsy kelikely ny miaina tsy misy anay mivady ary indrindra mba hitadiavanao izay tena olona afaka hifanohana aminao eo amin'ny fiainana tsoriko aminao aloha fa le mialy iny tsy dia azoazoko mihitsy mialatsiny arivo raha hiteny azany aminao hoe tsy miendrika anao izy iny za nefa tsy miteny hoe misara fa nyteniko fotsiny dia hoe mandinisy ho hanenenanao mantsy eny efa tsy miaraka ntsony ane zay izy ny ala taminao mazava ho azy eo eny efa tsara izay za rary ianao tsy tafiditra tamin'iny fa mbola iresaka lava sika mianaka fa ndeha haka an'ilay rano andronao aloha fa mety efa mangotragotraka mihitsy izay izy eo fa zany ihany fa misy vavao mafaly lazaiko anao zokorivo lazao ary le zandry raha mifaly afaka concours tao amin'ny UNS ay le tsy zandry ara-baina le tsela misaotra zokorivo dia fianarana inona le tsy natao amin'izandry zandry miofanao mpampianatra dia ny aho prof d'anglais no iofanako ay tena vaovao tsara le tsy zany azadiny fotsiny ale tsy tafita dia azadiny fotsiny ale tsy tafita na dia mianatra anazy ela ihany mantsylesy mba solon-dralahako zandry tsy anadinanao mandrakizay zany zokorivo misaotra le tsy tafita dia mirary an'lahy le tsy ho tonga amin'ny tanjona irina fa zany ihany fa marary tokoa angely tsy dada sy mamy efa antitra kory zareo ahoana le tsy ny ataoko rehefa tonga any amin'ny fotoana elandry zareo eto tany aza miteny an'izany ho ianao zokorivo hoe vetivety fa misy miantso ao zokorivo
fananana ho hitany tsara fa hoentiko miridana mafy oatra izao ty reto moto alohako reto ary mbola hosongonako miala inge ty tsy azo hifaninanana amin'ny zavatra tiany ty fiara eto aloha ty koa ary hosongonako fa mianahana oay neny a jereo ty vovoan gazety ty revo a aiza hoe tsy haiko na le namanao mialy ho voan'ny accident omaly io na tsy izy fa voan'ny accident hono mialy ary aza taitaitra re ianao fa mitonia aloha ty le gazety dia io ny sariny mialy mihitsy koa no anaran'le tovavoan'ny ty accident ty tena sara mialy ty ro mama tena izy mihitsy ty hoe fakiko izy no mialy le tovavy mitondra moto maty losabe fa momivozana maly teny amin'ny digina mbo tsy lasainy mialy mialy te maty tokoa ianao mananinona akory ty gazety iny eto mamata ty maninona rana fenina amiko zao vaovao zao mialy oko izay revo a mifona raha tsiry mama tsy misy adsonao ny mampafantatra aza mitomany fa nalahelikely fotsiny maolo tiako teo aloha mialy marin'izay anaka andeha nasan'ny typoanao ty ary aloha fa ty gazety ty mba eto any fa tsy te hitazona nyty eto ary mama eto ty ary dia mba atolory ako hoe ry mama azafady iko tapy eo akako fitaovana nambarako an'ity radion'olona vao nateriny tety rehefa may tranotsika andritsako fa may ahoana dia inona ny atao amin'ilay izy ao aminona ny afo miezaka manondraka rano azy eo dahoany zao dada sy ny olona mipetraka eto tanàna rehefa andray rery mamy hitako hitan'ny eza maheny fofona maimbo raikina zany ny tranotsika may reno zao fa manomboka mirodorodo midina ny olona rehefa mba atoseto amiko ivoatahery mama hitainganako mba ho eto any aleo reno rivo tsy makany fa tsy misy vitanao any ry mama efa betsaka koreny ny olona makany reny amony afo fa losina rery mama ty mahazo atsika dia efa niantso mpamonjy vona ve efa niantso mama ito ty tseny ty aloha dia mba avoay atao aloha hijereko an'izany eo mba hampanatony ahy fotay
zao le tsy nefarany trano ariany data sy mamamapolo taona sisa ry tafita indrindrana sisa mijoro raha vatao anatin'ny raimbe masomonja mahereza sokarivo ny zava-dehibe aloha dia tsy nisy ainana foy fanentana le tsy tafita potika tsy nisy ny raisina de voaingana koa io nakarina sy nasiana fanambarana nefa dia zao kosa be le tsy tena tsy rariny le tsy rariny eo ankele tsy mipalovako nefa te zao be le tsy tafita kose courage sokarivo a sole sa tsy nisy mahay amin'ny trano fatoriko nanentana ray asa ay tsy voakitika kosa io fa naisany asa le sy tafita dia ahoana zany ny trano ipetrahany dadanao sy mamanao io sokarivo le trano nentoana eo ambadika eo le sy no ipetrahany zareo maty voaingana mantsy le nentoana izay sy ny vatany dia mipetraka fotsiny ny tranony ny sana mo mila ravinahitra any amin'ny faritany any dia niantso hoe azony data sy mamipetrahana aloha le trano ary azonay ampiasaina koa ny fitaovana sy ny sisa ao efa mamarahty eo foana koa moa ny karakaran'izay fa za le sy atao amin'ity tsynyity amin'izay ny matory fa atokoa mba tsy sahirana manosika mama tena mety izay ka hitako hoe tao misy fandriana fa tsy haingely se fotoana hatongavan'ny zanaky nentoana eto sy ilazany hoe ilainy amin'izay le trano e fa so fotsiny aloha fa mba tsy nampamfainy tafita tena mafy le tsy zao hery taonandroany tokoa le tsy zay ny namahay any tranona ery tafita tsy nisy fanamboarana izy hatreto tsy hay hoe aizany ahita volana renana an'io indray mandeha tokoa ny fotoana sokarivo betsaka ny le tsy nyentana isimpa tao e nisy milina fanjairana tao frizidera ray fandriana roa seza salon sy armoara sy ny sisa sy ny sisa aitsatsony le tsy niharinana zany na no hoanin'androany ary ty nenay teny mianaka tadiavin'androany akoatran'izay tatako ty ho ampidirina hopitaly hotodiana fandroany ny volato nefa le tsy efa mifofo volo vao mahangona mahereza sokarivo za mo tsy afaka manampy akory fa raha afaka mba nanolo tanana nampy anao ihany amin'ny fanondrenany tsy maniny za mo zao hitanao mbola sahirana amin'ny fianarana zao fa azakivy mivavaka ao amin'ny fiainanao misaotra letsy fa mahaolombelona lesy dia malahelo sy mitady okivy ihanyny tena eny fa na izany aza isoraka elahy eto foana mampahery sy manampy zava-dehibe amiko anelitsy ny fisinylahy mbola zandry kely lahy nefa tsapako hoe tomo manandraha lahy manana ny lahy letsy fa azafata le tsy tafita mianatra nga ilahy rabitso tsy mianatra ka fa ahoana sokarivo mba nampiahato atsena letsy i mama mantsy tsy ho ato fa hitondra ny dada hodidinany amin'ny hopitaly ay mo ay mirary sosy fahasalamana ho an'ny dadanao aloha engany mba ho tafita soamatsara izy misaotra betsaka letsy fa amin'ny folo sasany any anefa vao mety ho tonga aty aminao satria anasa lamba maraina kely mantsy tsy maninona ka mety zany mety fa mba tongava foana lesy aty isaky ny afaka ilary tafita satria mama iandre any dadany amin'ny hopitaly zao zany dia za rery ny ato zany efa lesy tsy mahatoka tena
araka ireny lazaiko tamin'ny lataloha reny letsy na narim-poako azany ty ilako olona raha tsy afaka letsela amin'ny atoandro dia mba tonga avany arivana dia narim-poako ihany aza mahamenatra le izy ry tafita fa zokarivo a tsy misy mamenatra zany olombelona ny ianao fa tsy maintsy mankaty foana nampianao rehefa afaka sady simba koa angely tsy le motaoko ao zany io anefa mbasolo tongotra sy loha ilolohavako ny entana letsy efa zao tokoa mety afaka irahako vita entana any ampita-tafika ve letsy ela entana metiko ato an-tsena ihany moa zany no tiako lazainy afaka foana naiza ny rahanao ary efa tsy mianatra tena misaotra letsy zany aza misaotra zany ianao zokorivo zavatra tokony ataoko aminao ihany ny ataoko aminao ary oka aloha ary fafanakely ty tranonao ty fa tena somary maloto izy zany sa hoe eny tsy tafita efa manao ny dadoro mama hoe reradreraka ao izy marary eny izao iny sonto mipetaka amin'iny ry mamy zany mihitsy zany ny tarainany amiko amin'ny alalan'iny no ivoahan'ny pipihany eny tena grave le aretina maso an-tady amin'ny tapabolana indray zao izy le hoe ho didiana efa fanoteliny amin'io zany zao mijaly dada fa nanao hoana aloha ny fiainanao nandritra n'izay tsy nateto anay izay taty aminao foana ny eritreritro eny ny lamaka sofa teto foana tafita nanampy ary mama tena mahafinaritra izy iny tena mahafinaritra mihitsy izy ry mama maheo ny vary fa andihijery an'izay aloha rivo loza koa zany dia io anie misy olona mividy fa vari nresaka amiko fotsiny eto ianao inona ny ataonao madama reraka zany rivo sady marariko ny lohako hafahafa koa any amin'ny atokany zany ka mama ne tokony akaina aloha tia akaina mihitsy ary efa le raharaha koa tsy misy manao dadanao moa iny marary tsy afaka tenaina amin'izany izy ary iny izay irana amin'iny sondo mipetaka amin'iny mama ianao anie ka tena reraka sady marary fa sao dia mba miakatra indray ary ny tension anao amin'izany atoko marary zany tsy haiko tokony hitsapa tension tokoa aloha tena mitsapa mihitsy mama tension ahitana an'izay atao fa ho sahirana eto ana isika raha sanatry maninona eto ianao eny efa ariva moa zao fa raha pitsy maraina manatona mpitsabo fa ny alo tsy possible hidina fa tsy maintsy miakatra foana jeuna garana aloha angamba no sotroina avy eo tena manatona mpitsabo foana ary mama raha pitsy maraina are mandeha aleo aloha zay hipetrapetraka kely eto akaikinao eto tseny eto rehefa avy eo manao ny raharahako sady efa tsy dia hibetsaka ntsony anie izy ao aleo tsika tsy manendy vantsy aloha androandro mama dia ny voandalana sy ny bajia koa aleo tsy mivarotra raha pitso dia inona ny entana midinao raha pitsy fa ny voanjo ary ty efa lany ny voandalana koa tena tian'ny olona nefa dia tsy hivarotra ve ka manjary sahirana be mama fa aleo hijanona ka reraka tsinony ianao na ny fivezivezena miaka midina eo aza eny ary fa mama lasa tamana mipetraka eto akaiky eto an-tsena eto mihitsy oka aloha namboatra mofo dibera hoaninao ary ty briosy ty no ataoko fa le mofo topaina koa ato efa maina be
sady zaza nona zany ty are sady tena tianao zao ty a ie fa mangingina aloha ny tsy anatsika izany a rehefa aveo daholo zao ny olona vo hividy ange ay efa misy vehivavy zay ho andro mama vehivavy isa olo tianao mbola tsy olo tiako aloha izy hatreto e vehivavy manao ahoana le izy olona afaka hifanoana aminao amin'ny fiainana rivo ny tsara iarahanao a sitrako mihitsy ny arahanao amin'ny olona fa mba zay azo antoka fa tena tianao tokoa vadiana marina zany ry mama efa sena aloha ny anaran'la vehivavy efa niteraka raha izy de efa somary lehibebe ny zanany fa matyvady izy sa ny sarabady zay ny tsy haiko fataro sy adidio tsara izy fa rehefa miendrika anao izy a tsy afaky ny andraranao a fa zarako aza misy ankizy mividy aloha reo fa raha izy hoe efa natsoina hoe ve tafita amin'ny programa rapitso efa natsoika ana izy fa mianatra hony izy de tsy afaka hanampy aheto e de ahoany zany sahirana rehereto ane zany ianao hoe aleo fa vitako re iro mama enjany ty fahasairana antsika ity a tsy mba misy olona manampy antsika koa na izazany mbola tsy de salama tsara hitondra ndrainao ho any amin'ny hopitaly any ka farafaratsiny kosa aloha mba misy olona ray miaraka mamy ny avany koa moa any amin'ny faritany lavitra any daholo ka tsy hitatenaina efa le aretina ndohanao kosa aloha mama mila jerena ihany fa efa tapabolana nge zay tsy maninona io rehefa efa azoazo ihany izy zao a sady le izy ne tsy hoe narary foana nandritra ny tapabolana fa marary kely de sitrana de marary kely de sitrana fa ny any fahasairanako eo ihany fa ny anao ato trano ato zao no tena ampiasany saiko efa hoe vitako iro mama fa aza manary ianao a engane mba ho vita soma tsara ny fandidinandrainao ry fa izy mampalahelo marary mosika mianaka koa sahirana ary le hoe sehenao nga tsy afaka hanampy anao eto natsoko mihitsy izy fa voalasany ambanivohatra no nomaly de aritra ray volana any no any fa aza manaho mama fa vitako ny eto engane anaka efa azafady mama noentinao any ambany le lapoaly fanentasana katle sy mofoanana fa mba hoeto miakatra aty rehefa aveo de mba hiatsinao anandrano koa ary mama azafady sa hoe tena reraka be mama aleo fa hovidiako hoe tena azafady rery mama inona re ty azafady lavanao ty fa zavatra tsy maintsy atokony e zany tsy misy rahanao eo tsinona ndeaka n'le lapoaly ary aloha de rehefa aveo mietsena de any amin'ny vidin'ilay anan-drano e tia ny hafa ny endasanao an'le katlesy rivo a kay marary amafy ny lohako kay manaikitra mafy mihitsy sao de mba azo ahemitra ny manaraka ary mama nyfandidiana ny dada androany ny dady ny meny mpitsabo de tsy maintsy mandeha mitady hofanina zany rivo mipetra aloha mama ka efa maika fa tsy afaka hipetraka tsony hotratry ny amboty azy ity zay mivady aleo aloha hidina any ambany afa sady any ampandranao isolo akanjo
le rangah iny kay marary mafy ny lohako ay fanina kay Allô? Dada? Maheno e? Fa ngah mbola tsy lasa foana e? Maninona tsara? Fatorana tsy mahatsiaro tena ahoana izy e? Hitantea fa olana ho izy ry dada. Miatsoa aloha olona dia hoeto any amin'ny hôpitaly mamy e. Angana dada. Allô? Mba tongava le tsy tafita aty. Marary mafy le tsy mama fa mba tongava. Tsy mahatsiaro tena le tsy izy a. Angana le tsy a. Sokorivo a marary le tsy mama. Marary sy tafita. Netindra zareo any amin'ny hôpitaly any izy. Tena grave zany Sokorivo a. Hitondra ny dadany amin'ny hôpitaly ny saika taona. Isindray niditra ao hôpitaly. Tena mafy le tsy a. Dia ahoana zany dadanao? Ao ambany ao izy fa tsy afaka hitidindray. Ny vola tokony andidiana azy ary voatery nitondrana mamany amin'ny hôpitaly. Tsy haiko izay fiasan-tsainy ao. Tsy niakatra taty an-tsena mihitsy mantsy izy. Dia ny fiarahamonina zany nitondra ny mamanao any amin'ny hôpitaly? Hoeto ambavaka le tsy dada sy mama. Sahirana ne aletsy raha tsy eto ry zareo. Raha sanatria maty mama, iza tsy nikarakara e. Izany anarompoako, izany anampy amin'ny rara. Zavatra rehetra ataoko ilako amin'ny mama taholy. Malahelo azy aletsy tafita. Mitondra mbavaka azy ireo sika Sokorivo a. Eny ndole isika mba hitondra mbavaka amin'ny mamany amin'ny hôpitaly any. Ndole tsy tafita. Eny ary, zany no manao azy sa ianao? Aleo le tsy fataoko. Ao ary. Tsy eo fa raha eo. Mangataka aminao aho. Sitrany mama. Sitrany mama any amin'ny hôpitaly any Andriamanitra. Milaza ny fiainako e. Milaza Andriamanitra. Mba sitrany moa izy e. Ary ezany kitaikely ampiretana n'ity afinao ity Sokorivo? Ao ambadika ao an-tsena ao le tsy azafady. Ay. Ela ve le tsy tafita mba afaka nosika ho ary ambany? Te hijery an-dadanay ale tsy. Vao avy nijery azy mihitsy koa ato eo fa tena reraka dadanao Sokorivo a.
efa tokony nididy izy tsinonako. Dada dia hatramy marary mafy. Mamako tsy mahatsiaro tena any amin'ny hôpitaly hatramin'izao. Za nefa tsy mba afaka makany amin'ny hôpitaly ilay izay kilemako. Allô? Fa mahery izahoana e? Mahery izahoana? Fa maninona mamy e? Tsy maty samy mamy, tsy maty izy e. Mama! Azilozanao mama! Maty le tsy mama tafita. Maty mamy. Mahiresa zokorivo fa izay milahatra. Mahaiza mihitsy. Izy tsy te hiala teto amiko teto an-tsena iny kay izany efa nandindona azy mifahafatesa. Mama, lozanao ve zazy ny favoriko mama? Ty aloha misy raha mangatsiaka sotroa zokorivo a. Saotra betsaka. Mama maty, dadako tsy hay izay azo azy. Inona tokoa ireny azoko atao amin'ny dadan'Andrivo io e? Sa ve hiantso fiarahamonina mba hikarakara azy? Nefa tsy maintsy ho hitan'ny fiarahamonina izy rehefa tonga eto am-bohatra rehefa avy eo ny razana. Androany hariva ihany izany ny razana no tonga eto an-tanàna. Eny tsy razana tokoa izany sisany intsona an'ilay reniko. Ny fanerasera-ndrao manalina tamiko teto. Ary ho fahatsiarovana ihany tokoa ve ilay tsisa tafita. Dia ho izay ve sisany amin'ny mama? Tsy mety mihitsy tsy saiko aho. Tsy mino ale tsy tafita. Fandalovana tokoa ny atao tany zokorivo a. Fa mitrakafonana izany azy. Misaotra ilay tsy nampahery tafita. Misaotra koa ilay tsy teto amiko foana. Fa hampirehatra n'ity afinao ty atsy ambadika tsy aloha za vary an'ilay ihany ilay tsy zandry no andrahonina fahasatsinana. Tsy halatsaka na dia iray sotra aza. Hialatsinana tsy hijanona eto amiko eto. Mba mijanona eto ilay tsy zandry fa tsy misy namana. Eny e, hijanona eto ka. Dia maka atody ao an-tsena ao dia izay endasina ataon'ny laloaka. Fa ianao koa ny mila misakafo ihany zokorivo fa raha reo ny ianao e. Tena tsy mahatelikanina ilay tsy fahazasinan-jarako a. Tena tsy te hahita ny fatiny mama mitsotra eo ambony latabatra manao akanjo fotsy ao dia aleoko ety ambony tany ety. Tsy fa efa vity ty motoako ty. Efa vity izy ty dia azoko nentina tety. Ety no hitako mampitony kokoa ny foko tsy alelovako an'ilay reniko malalako. Raha tsy niatrika fanadina tafita dia nasaiky niaraka tamiko tety. Dia ilay fauteuil bisikilety iny netiko tena tosiny aho. Namana afaka manampy tokoa tafita nefa tsy afaka ny aty an-tramony loatra satria izy ko manana ny fiainany ary manana ny tanjony.
efa mila olona ifanampy amiko eo amin'ny fiainana. Mamily lasa iza tsy no asolo azy, iza ny avitany vitany, ilay reny tsy mitandro asasarana sy tsy mahalala visana fa miasa foana na dia marary aza. Rereny rano mikoriana toy miantso asany ianao, toy miantso aho hoe velomy moto dia mivariana ty dia manarama dia anaraka anao any sary mamy. Zinona tsy toko moa ny fiainako tsy anilanao. Efa tonga le tsy dada teo tafita. Efa tony sokrivo fa aza manay ianao a. Ay, tsara letsandry. Manany amin'ny fahasalamana izy iny aletsandry, nefa tsy hitako sy atao aminy. Dia fanditiana tokony atao aminy ty tsy natao tsony. Tena mampalahelo le tsy dada. Miady rery amin'ny aretina tokoa izy iny. Dia anampy mafy asokrivo nefa ny atanako koa tsy misy dia tsy hitako ny atao anao a. Aka inona moa le tsy ny azony lahy atao eo fa ny fahasairana ny lahy koa ane raha mahita e. Ny havana izay manana nefa tsy mandray andraikitra angambany tsy niko. Saingy ny olona le sy tafita tsy azo terena amin'ny adidy tokony ho raisiny a. Fa tsapahatena ny tokony ananany. Etsana le tsy tia mahazo aty hitaty tia marary tsy mahazo fitsaboana sahazazy. Mamanandao tsy nanao velomo. Tafita fa maninona le tsy dia zany misoiny izao fahoriana rehetra izao a. Oka re izay sokrivo a. Ela le tsy samba namako a. Tafita aza vela ho irery aletsy. Mila lahy rehefa miantso an'lahy hoe mba havidy mba tongava letsy e. Dia rehefa mba hariva sy maraina mba tongava letsy fa mipoako mantsy tsisy amin'ny mamanary azy tsony a. Ny olona nampy ampandro ahy isa, ny rakarahana mba haka enta madinika isa tsony. Metoky ahy letsy e, metoky ahy fa tsy hanary alana amelana ho irery. Tsy amelana ho irery asokrivo fa aza manay ianao a. Sotra letsy e. Tapabolana sady izay nandevenana amin'ny mama. Mandeha tokoa ny fotoana. Tsapako be ny fahabangana eo amin'ny fiainako tsy maheto amin'ny mama. Marina fa mandalindala eto ihany tafita manadio ny fitafiko sy manampinampy ahy eto. Fa na izany aza sahirana ihany satria tafitako mandalindala ihany ny entony noho ny fianarany. Ny fiarahamonina ny angaviako anarom-poako na hanosika ho ery amin'ny motoako koa indraindray. Mandra-pahoviana nefa no ahafahako iangavy ny fiarahamonina anampy a. Vao tapabolana azy izay dia efa hitako sosotra ny sasany angaviana anampy a. Sokrivo a, sokrivo. Vao avy nijery any dadanao aty dia voatery ny andro fiarahamonina zahazy ao. Fa nanino ny dady e? Nanino ny dada ny andro fiarahamonina? Tafita mba lazao lesy. Naninona letsy izy a? Hafahafa izy tao sokrivo a. Maninona? Fa ahoana? Lazao any ana letsy e.
Nisy tovavy-pianatra ho dokotera vao mifindra voainga any teto an-tanàna. Ny angaviako hijery azy tao. Dia ahoana? Dia ahoana le tsara tafita? Mahaiza mionona raha laharivo a. Mahaiza mionona. Tsy letsy. Tena tsy kosa. Tapabolana ve le tsy tandefanana mama te sosady. Mahireza zokirivo a. Mijaly koa nge izy zokirivo lazon'ny aretina tao fotsiny. Ny ratsy tao anatin'ny fotoana vitsy mantsy ny aretiny. Izy ny efa tsy nahitsika sady sanatry mifirana teo am-pandrininy ange ka tena nijaly. Sady marary ny menatra. Ataovy hoe tombony ho azy ny fahafatesany fa mijaly satria na ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso azy aza tsy ampy. Marina le tsy zany. Fa sady tsy navita nitsapa azy le tsy tafita. Dia tsy niala nenina tamin'ny kory fa dia navelako ny andro izay fahafatesany izy. Tena tsy misy adosinao izany zokirivo a. Ireo izay nanana fahafahana hitsaboana nefa tsy nanao an'izany no tokony ho tonga saina. Izaho izao anisany satria farafaratsy mba nampafantatra ny fiarahamonina. Amin'ny lafiny iray koa nefa teo ankilany ireo fianakavianao dia ny salasala ihany ny andray andraikitra. Nefa tokony mba nisy nataoko ihany na izany azy. Tsy misy tsinona le tsy fahazamana meloteny ilahy. Efa namporisika an'le tsy tafita. Efa fantatro fa tsy maintsy ho fatata. Ndrisy lesy fa nanana fahazotoana hiasa ihany afa tsy ampy ny fahafahana ny taty ahy. Raha tsy zany mety mba voatsabo ihany dada. Afaka nanampy amin'ny mama ny karakara azy koa. Ka na i mama aza mety tsy niasa saina be dia mety mbola velona ihany. Ndrisy le tsy sasevy le lahatra rehefa tonga fotoana tokony hafatesana dia tsy maintsy maty. Dada sy mama lozanareo be ahy. Lozanareo rery tao anaty fotoana foemontsare ahy. Fandalovana tokoa ny eto tany. Na iza olombelona miaina dia tsy afa-mandositra andra fahafatesana. Misy ireo mba nialanenina ihany. Misy kosa ireo izay maty dia tsy misy mpijery akory toa ny dada. Onjoonjoko sasany mirery ve izany sisa ny fiainana? Ho vitako rery ve? Nefa izany eteraka fa tsy maintsy miady ahy. Maty izy mivady ary tsy afaka niveriny eto amiko tsony ny fiainana amin'ny toy foana. Andriamanitra, omeo hery ahafahako miatrika amin'ny fiainako a tsy eterako amin'ny olona amin'izay sakafo kely hoaniko. Tsy maintsy manohy ny fivarotana eto madinika kely afa io no mba fameloman-tenako.
dia ilaza aminao fotsiny aho hoe tsy afaka mandalondalo any aloha atoato fa manao stage arivo a. Tsy voalazako taminao tokoa moa izany. Eny e. Allo? Tsy maninona lety izany fa mirary soan'lahy vita sony stage a. Fa na izany aza dia anontany aho hoe nanahoana ihany ilay publication Zokirivo. Betsaka ny olona hitako ny komanté hoe anampy saingy tena nanampy tokoa ve izy ireny? Tena misaotra mitolo-tsaina fa betsaka nanampy ilay tsy tafita. Ny entana ho amidiko ato izao mba mitombotombo kely ihany. Dia hanomboka hivarotra raha-pitso. Amin'ny herinandro koa efa nomboka ny fanamboarana ny trano. Tena vaovao tsara be izany Zokirivo a. Mirary soanao e. Misaotra letsy e. Izay Zokirivo fa kelikely ny krediako a. Mirary soanao foana. Misaotra betsaka letsy e. Mirary soan'lahy koa. Voatsanga ny tiany rindriny tranonao Zokorivona dia tsy tena tonga lafatra be manahoana aza ary voatafy ihany koa. Eny letsy e. Tsy fombako loatra ny mangataka toy ireny letsy nefa tsy maintsy nataoko angamba sa tsy haiko fa tena manampy letsy ny olona. Asa fomba ahoana letsy ny isaorana an'ireny olona ireny fa dia nahafohy volana havitanan'izao na dia tsy rahitra araka ny lasain'lahy aza. Ka nierikerika mahatondra drano tokoa e. Marina mihitsy letsy izany e. Nisy nanome be dia nisy nanome izay vao tsy rampony tanany. Fa rehefa natambatra ireo dia nahavitana zavatra tokoa e. Efa fanindry ny dada sy mama fony fahavelony ny havitana azy ity saingy lasa moro zareo letsy. Ary ny tiana kadena mihitsy izy ity aloha izany. Misy fitaovana maso letsy ao anatiny ao dia tsy maintsy nitiana. Dia manahoana ny ao anatiny ao izany? Lalitra sy ny loko ary ny dala sasasasany lesy mbola tsy vita. Lany tanteraka ny vola fanampin'ny men'ny olona. Fa efa zava-dehibe aloha fa mijoro daholo ny rindrina ary efa mitafo ny trano e. Izay kosa aloha e. Raha tratra ny fahavaratra tsy nitafo teo mety grave be izany dia. Fa ny sisa angamba letsy mety tsy angatahako amin'ny olona intsony fa fitaiko moramora eo letsy e. Izaho koa sady manangona tsy kelikely amin'izay vola kely azoko amin'ny varotra ihany. Moa ilay efitrano iray tsy mba nidala azy dia misy manaiky hanofa na dia mbola tsy milalitra azy e. Efa vaovao tsara izany e. Amin'ny herinandro raha sitrapon'Andriamanitra dia hanomboka hipetraka ao ilay mpanofa. Tsy kitihana mihitsy ny hofatrano ny fahangonina. Dia rehefa mitambatra izay tsy havita izay tokony ho vitany amin'ny efitrano rehetra. Mino aho letsy fa tsy maintsy ho vita io ah. Sahatsika ny ilay tsy mivavaka izany. Sambatra ianao Zokirivo fa tena mino. Maro ny olona salama sy tombo anara-batana fa tsy manana finoana toanao a. Naton'ny ahoana ny tranga teo amin'ny fiainako tsy miala amin'Andriamanitra letsy izany ary mandra-piala amin'ny fofonaiko hanompo azy ah. Fa ny androandroany marina letsy izany tsy fantatra lahy Efa maninona ny androandroany Zokirivo? Alaivo kely ny letsy ilay baoritra kely itsy azafady. Ary nisy gâteau kay tato dia tsy niteniteny Zokirivo a. Finina tokoa moa izany ny androandroany fa tsy arako e. Sa tsy ngeritaona naterahanao? Endrety izany Ay ve? Dia arabaina izany ianao Zokirivo a. Dia mirary fahombiazana hatrany amin'ny fiainanao. Tsy mahay miteny aho fa dia izay fotsiny. Efa zava-dehibe ilay izay tsy ohatran'izay dia misaotra indrindra e. Ary ndao sika ary aloha hihinana gâteau e. Natolotry ny asemo radio anareo teo Rivo
tantara ray miseho nosoratan'ny tojo Raymond na Rayane. Louise Ravelso no mama. Nofy no Rivo. Nanja no Mialy. Fetra Sarobidy no Tafita. Nandray fiosana indrindra teknika Mamy Arvony. Nana Totosa Nanja Razafindrakoto.